kristianina ve nefa tia an'izao tontolo izao? Misy mahasamihafa ireo milaza azy ho kristianina amin'izao tontolo izao ve? Tsia, ary tsy fantatra intsony mihitsy hoe iza ny tena kristianina ary iza moa ny avy amin'izao tontolo izao, satria toa mitovy avokoa ny zavatra rehetra izay atao. Tsia, na dia tokony hisy fahasamihafana goavana aza satria tontolo roa samihafa ary mifanohatra mihitsy ny an'ny kristianina izao tontolo izao. Jesosy Kristy raha tonga tetỳ an-tany dia tonga monjy izao tontolo izao satria tia izao tontolo izao izy araka ny voasoratra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Saingy tsy ny raharasina nilika azy izao tontolo izao satria hoy ny voalaza ny soratra masina hoe teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Inona ny fiatraikan'izay? Lasa i Satana sy ny anjely no andriana sy manjaka eto amin'izao tontolo izao. Ho indrindra Jesosy miantso an'i Satana hoe satria ny andrianana izao tontolo izao dia efa voatsara. Arak'izany, ny fisainana, ny fanao, ny fomba rehetra eto amin'izao tontolo izao mihitsy dia mifanohatra amin'ny maha-kristianina. Mety hataitranao izany ry kristianina saingy izany ny fahamarinana lazain'ny Baiboly. Ny zava-misy anefa dia tia fatratra ny fanaon'izao tontolo izao ny kristianina. Ary ny tena mampahonena aza dia tafiditra sy mahazo laka hatreny amin'ireny trano fivavahana ireny ny fanaon'izao tontolo izao. Ireo fomba mampanao, na fiteny sy fisainana avy amin'izao tontolo izao, ny haingo dia mody ovaina kely fotsiny hoentina hiderana an'Andriamanitra hono. Mozika natosiky ny aingam-panahin'ilay andrinana izao tontolo izao dia entina ny voninahitra an'Andriamanitra masina hono. Ny akanjo sy ny lamodin'izao tontolo izao izay mamofady sy alan'Andriamanitra nefa sainy milaza ho kristianina entina etseroa ary mamonjitra ny fivavahana mihitsy aza, nefa dia mazava ny voasoratra hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Raha tsorina izany ry kristianina dia izao tsy tokony hanao ny fanaon'izao tontolo izao sy ho tia izao tontolo izao mihitsy ny kristianina. Mety betsaka ny teny hoe kristianina tery-saina na hoe kristianina fanatika. Endy, mety anarana mitombona azo ilazana azy daholo izany, fa ny azo antoka dia kristianina ankasitrahan'Andriamanitra. Tadidio tsara fa hoy angeny voalaza hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Izany no midika fa ny fitiavana izao tontolo izao izay hita taratra amin'ireo fanao arahina samihafa dia midika tsy fananana fitiavana ny ray. Mahery kokoa aza ny filazan'ny apôstôly Jakoba azy hoe ry mpisitaka mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao, koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Hitantsika arak'izany fa tena mijoro fahavalon'Andriamanitra mihitsy izay tia sy manao ny fanaon'izao tontolo izao satria mifanohitra tanteraka amin'ny an'Andriamanitra ny an'izao tontolo izao. Jesosy raha nivavaka ho an'ny mpianany dia efa nanavaka azy ireo mazava fa tsy anisan'izao tontolo izao. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao izy. Iza nefa moa no kristianina milaza fa tsy mahalala fa alan'Andriamanitra izao tontolo izao, saingy mijanona ho fahafantarana ara-tsaina fotsiny izany, ny fiteny, ny fitafy, ny fanao rehefa faran'ny herinandro, ny fomba fandaniam-bola, ny fisainana ray manontolo mihitsy dia ny an'izao tontolo izao no indraminy ary manaraka hatrany amin'ny trano fivavahana azy ireny ka tsy misy sa mananatra intsony satria lasa lamaody indrisy fa lamodin'izao tontolo izao. Raha kristianina ianao tsy tianao ny hifandrafy amin'Andriamanitra dia mila tanteraka amin'izao tontolo izao. Atsaharo ireo fomba fanao sy fisainana fanaondy. Aoka izay ny zoma mahafinaritra ny filibana sy ny fisotroana, ny alim-pandihizana sy ny fandaniam-bola, ny lamody mamofady sy ny fiteny tsy maontina sy tika valavala, ny fanandevozan'ny sarimihetsika sy ny fanindrahindrana pira malaza na pilalao sarimihetsika malaza. Raha kristianina hoy aho raha tsy kristianina mantsy ianao dia fanaonao mahazatra ary tsy misy antony mety hamperitreritra anao kory izany. Aza matahotra fa Jesosy efa nivavaka ho anao kristianina mba andresenao izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Raha te hiala amin'ny fanaon'izao tontolo izao ianao nefa matahotra ny fandrabirabiana sy ny fanenjehana hoe kristianina tery-saina dia fantaro fa ho koa Jesosy hoe raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izao no nifidy ianareo teo amin'izao tontolo izao dia alan'izao tontolo izao ianareo. Arak'izany
aza tao mahagaga sy mahakivy anao raha lan'ny olona ianao satria tsy manao ny fanony satria efa nampilaza ny tompo raha tena kristianina efa nanolo tena marina ho an'ny tompo ianao dia efa matiny amin'izao tontolo izao sy ny filany araka ny voasoratra hoe fa sanatria amiko raha mba misy ataoko rehareha fa tsy nihazo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika izay na voaomby izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao arak'izany dia nihazo fijaliana no reharehantsika kristianina fa tsy ny fanarahana karazan-kira sy karazam-panaony izao tontolo izao akory satria voalaza hoe ary mandala izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay fantaro fa raha kristianina ianao dia tsy misy tokony hitovizanao amin'izao tontolo izao mihitsy tsy izay metimety aminao ihany akory ny tsy ataonao dia hoe nytitianao tohizana ihany fa rehefa n'izao tontolo izao dia fantaro fa tsy han'ny tompo tsisy ady varotra sy fanamboarana ny tenin'Andriamanitra